Faly miarabantsika rehetrarehetra indray araka ny fotoana izay nifanomezana androany. Dia iresadresaka kely aminareo mikasika ny fisamborana izay natao tamin'ny talata 23 Mai lasa teo. Ho an'izay tsy naharaka na tsy nahara-baovao dia izay ny zavatra nisy. Tena tonga taty an-tranoko ny polisy, brigade anti-terroriste aty a Frantsa. Tonga vao maraina amin'ny 9 maraina, tonga taty amiko andeha hisambotra, izany hoe arrestation no natao, dia perquisition ary mise en garde à vue. Rehefa eno ohatr'izay ilay izy hoe tonga vao maraina dia tonga dia ny ao an-tsainy rehetrarehetra dia hoe sarika-pandriana, tena izay mihitsy natao hoe sarika-pandriana. Rehefa misy ohatr'ireny dia misy koa ny perquisition ary dia misy koa ny garde à vue. Zavatra misy dia izao, tonga dia teneniko avy hatrany aloha fa nisy ny fitoriana. Tsy hoe kory hoe voasambotra satria nisy eloka nataoko na hoe nandika lalàna taty a Frantsa taty na hoe nanao acte ataontsika hoe répréhensible na hoe zavatra fandikan-dalàna, fa tena tsy nanao ninina, tsy nandika lalàna tompoko, tsy nanao tsy nanao acte terroriste, tsy nisy arak'izany zavatra rehetrarehetra hitorinana zany. Kanefa dia nametraka fitoriana zany ny fanjakana malagasy, Andriamatoa Andry Rajoelina, ny autorité malagasy, zany hoe ny manam-pahefana malagasy nandefa fitoriana taty a Frantsa, milaza fa terroriste ny tenako ary miray tsy kombakomba amin'ny terrorisme. Bazonareo an-tsaina ve zany accusation zany? Any Madagasikara moa mbola tsy tena malaza ny atao hoe vigie pirate, mbola tsy tena malaza ny atao hoe lutte contre le terrorisme, fa mbola tena ohatrany hoe mijery film fotsiny tsika rehefa mahita an'izany. Fa aty andafy aty tena sérieux, tena hoe sérieux zany lutte contre le terrorisme zany. Ary aty tsy blague mihitsy ny polisy sy ny fanjakana frantsay amin'izany resaka lutte contre le terrorisme zany. Io zany no nararotiny ty mpanolo-tsaina ny filohan'ny repoblika, izay ataontsika hoe vazaha taratasy izy, zary izy raha mahay teny gasy, fa nefa izy dia ancien policier. Itsiza moa zany fa i Patrick Rajoelina, ancien ministre ny affaires étrangères, izay hitantsika fa voaroaka tamin'ny asany rehefa avy nanopanopa be tamin'ny telefona ka nisy ny enregistré hoe tsy mendrika an'izany ministre ny affaires étrangères zany ny manao opa-vararaka amin'ny telefona ka dia nesorina tamin'ny asany izy. Kanefa tsy nionina teo ilay rangaha fa angamba dia nieritreritra hoe satria fanirisoerinay vo, satria Marco Andrianisa anisan'ny olona tiany ny fanjakana enjehana indrindra dia hoe mahita hevitra isamborana an'ireo olo ireo. Ary dia natao hoe tena hoe namorona machination mihitsy izy ilazana fa izaho dia manao complicité de terrorisme, manao incitation au meurtre any à Madagasikara ary manao complicité de menace de mort ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Izay zany no nisamborana anay, ka azonareo an-tsaina zany ny état d'esprit an'ireo polisy tonga teto, satria ny autorité any Madagasikara no mametraka fitoriana, nataony zareo zany hoe tena ny exagéreny zany le fitarainana, le fitoriana izay nataony, ilazana hoe olona tena dangereux criminel, efa voatsara imbedibe tany aminay fanirisoerinay io dangereux criminel ary matahotra mafy ny ainy Andriamatoa Andry Rajoelina.
ore olona dia te himenao fa za zany a vo tonga le polisy dia taitra kely aho tri satria tonga dia ohatran'ny filma zany re tantaraiko anareo a mandondona zareo a dia tantara dia miteny Madame Ernaivaux, vous êtes Madame Ernaivaux, dia ianao a vous êtes en état d'arrestation dia gaga ianao fa izao kosa aloha tsy nasiana menoty a tsy nisy plaquage au sol tsy ohatran'le amin'ny film le tonga dia kidododa amin'ny tany amin'ny rindrina tonga dia voasambotra reny tsy ohatr'izany le izy fa hitako hoe nanana fanajana ihany a ireo polisy a nahita hoe ty olona ty ve te ho terroriste j'ai pas l'air d'une criminelle dia niditra zareo a dia mangataka anao zay hipetraka dia atsoina daholo ny olona ato an-trano dia notifien zareo hoe ho atao garde à vue dia notifien zareo hoe ho atao perquisition za moa zany a satria tsisy zavatra fenina tsisy zavatra tsy misy basy tsy misy fitaovam-piadiana tsy misy drogue tsy misy bomba tato an-tranoko tsy misy rongony afaka misava tsara ry zareo nosavaina eran'ny trano tsy nahitana ninina ary dia nentina tany poste de police zany a any Créteil zany hoe any à Paris à 300 km miala eto aminay eto dia nataony enquête teo anelan'elan'izay a nampidirina tanaty cellule nandritra ny 30 minutes ao anatin'ny cellule ao zany dia izy hoe nahoana moa zany a no izahako izay tsy nanota tsy nandika lalàna tsy nampiorory tsy nangalatra tsy nanao kolikoly tsy hitako izay raha tsy nataoko teto amin'ny tany sy ny firenena nahoana no zany atao anatin'ity cellule ity zany ny tao an-dohako lazaiko anareo fa maninona tsy ireo olona izay ny dénonceko tamin'ny herinandro lasa tamin'ny tapabolana lasa manao corruption à ciel ouvert mamoaka gadra tsakijanona criminel rehetra ao am-ponjo io a avoakany SG avoakany tononoko mihitsy ny anaran'ny SG secrétaire général ministère en justice Gabriel Aina Savatsara zay ny anarany ho an'izay te afantatra mamoaka gadra tsakijanana ataon'io secrétaire général ministère en justice io ary izay gadra criminel rehetra manam-bola ao amin'ny fonja ao a avoakany izy sy procureur général Bertine ny manao an'izany a dia rehefa izany no midénoncer an'le izy za indray ny ary anaty cellule zany hoe anisany ataontsika hoe valifaty ataony zareo io a mba ampanginana na hoe aleo io ampisamborina ary tena nanantena ry zareo nanantena izy hoe le zavatra hitoriany zareo anahy gravy a dia hoe farafahakeliny io a ataony zareo garde à vue 48 heures satria 24 heures fois 2 nieritreritra izy a fa satria hoe grave le zavatra nitoriny a dia mieritreritra izy hoe aomby io a higadro io amin'izay a nampiana koa hoe andalo eto Frantsa ny filohan'ny repoblika malagasy ka raha ohatra zany a ka ianareo tsy handray fepetra amin'ireo olona anankiroa ireo Fanny Soernef sy Marco Andrenis ka maninona ty ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina dia ny Frantsay no tompona andraikitra dia normal raha ohatra ka taitra ihany le autorité aty a Frantsa hoe ndraso aloha zany ho ataony enquête dia hita eo ka nataony enquête rehefa nataony enquête tontolony andro gaga ndray tanàna tsy misy ininona ilazana fa misy acte terroriste Omanes Marco zao tsinona le zavatra iampangananay fakiko dia hoe zay zany dia ampangaina hoe d'avoir à Paris le 24 août 2022 depuis un temps non couvert par la prescription commis un délit de provocation publique non suivi des faits à commettre des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne définie dans le livre 2 du Code pénal.
à raison de propos tenus par Marc Angianis dans une vidéo diffusée sur Facebook. Raha ohatra zany ka tiako ilay satria terme technique be io fa zay zany tenenin'izareo anaty teto tamin'izy tonga anao l'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation et les faits qui vous sont reprochés sont diffusion de vidéos incitant au terrorisme et apologie du terrorisme par la diffusion de cette vidéo, ainsi que menace de mort sur la personne de Andratuel. Non, complicité de menace de mort sur la personne de Andratuel commis par Marc Angianis. Zay zany no itorinanay te. Rehefa nainao lezy tena teneniko anareo fa saika me. Tena ozy hoe saika me. Fa za tsy me tamason'le police fa tena hoe me hoe ouais, qu'est-ce que c'est une blague? Satria na ianareo zao raha ve dia hoe izahay teo amin'ny ambasady tamin'ny mois d'août tsara tadidinareo iny resaka iny. Teny amin'ny ambasady zaho, Marco sy ny mpikambana amin'ny diaspora maromaro. Noho n'inona nanao sit-in izahay noho ny fisamborana olona 400 noho ny famoahana ny sary ny valizin'ny Andry Rajoelina. Nareo ve nahatsiaro tamin'izany andro izany hoe nilaza izahay hoe doro Madagasikara na hoe apoay bomba Madagasikara na hoe ataovy tsy haiko ataovy à feu et à sang Madagasikara. Tsisy niteny an'izany fa ny zavatra nitakianay tamin'izay andro izay dia hoe ny zavatra nitakianay tamin'izay andro izay dia avoay ireo olona izay voatazona noho ny famoahana sary valizin'ny filoha. Fa io valizy io no ilaina avoaka, inona ny tao anatiny, inona mahatonga an'ilay valizy ilanja 71 kilo. Izay ny zavatra nitakianay teny. Ary nilaza i Marco tamin'izany fotoana izany hoe mba midina ianareo malagasy eny an-dalambe. Naiza no idinanareo eny an-dalambe dia tsy maninona fa tsy voatery hoe tsy maintsy eo ny 13 mai. Fa na eny Tosy, na eny Faravohitra, na eny Ambohipo, naiza ny poahan'ilay fivoahana an-dalambe dia mety. Dia izay ilay hoe fipoahana izay zany no navadiky reto manam-pahaizana malagasy hoe bomba. Tsika malala tsara hoe zany explosion sociale na hoe fipoahan'ny atezerana na hoe fipoahan'ny sarimbilany zany dia explosion sociale, révolution, indignation, descente dans le riz, fidinana an-dalambe. Ka izay fidinana an-dalambe izay ve zany dia acte terroriste. Heureusement ny fitorian'zareo nahatonga ny fisamborana anay fa tsy adala ny autorité frantsay. Ka rehefa niteny hoe mialatsiny fa izaho dia réfugié politique aty. Ary izay zavatra rehetra teneniko no manelingelina ny fitondrana io mahatonga an'zareo hanenjika. Ka ianareo zany amin'izao fotoana izao dia tadiavy ny fitondrana io atao fitaovana ihany koa azahoany misambotra sy managadra izay zavatra izay indrindra nefa no tsy azony atao satria za tia Frantsa ary zareo any Madagasikara. Ny tsy fahafana miteny tian'zareo mihitsy hoe angina tsy teny tsony tsy teny ny adalany tsy teny hoe izany manao adalana eo dia izay mahatonga zareo te hisambotra. Rehefa naino an'izay ilay polisy dia ny se calmer any de toute manière zareo moa zany tena professionnel, tsy ohatran'ny any Madagasikara ilay mahazo baiko dia mandrovy ireny. Tena hoe bon, ataontsika zany ny nanao ny asany izy izay ngamba ny ataoko hoe mahafehy azy dia natao ny enquête. Rehefa vita ny enquête dia nalefany any mpitsara ny dossier dia hozy izy ilay mpitsara hoe avotsory izy mianadary eo. Zay zany ny fandehany teo anelanelan'izay raha ohatra ka hoe raha ohatra zany ka hoe zoina dia ray andro zany zay no voatazona natao hoe garder à vue. Tao anatin'izay ray andro izay nalaina izay tamin'ny ena maraina amin'ny 7:00 izahay no mivoaka tsy MD, izany hoe tsy mandat tsy placé sous mandat de dépôt ary tsy novana le fiapangana zany tsy ho lasa
acte de terrorisme ilay izy tsy apologie du terrorisme satria nahoana tsy any Madagasikara isika any Madagasikara na dia ohatra ianao hoe miteny Andry Rajoelina mitondra valizy mavesatra io ny sarany dia menace de mort sy atteinte à la sûreté de l'État ny anaran'izany amin'ny fitsarana malagasy. Raha ohatra hoe misy mandoro pneu ao Madagasikara satria izay moa zany ny zavatra nataon'ny Berija sy ny namany nandoro pneu dia tonga dia atteinte à la sûreté de l'État 44 mois ny sazany. Rehefa misy olona zany any mitoroka hoe ireo limersia toroana hoe nampaniraka ny Berija sy ny namany andehanao fitakina ny famoahana ny Berija dia lazaina fa fanonganam-panjakana zany atteinte à la sûreté de l'État migadra 420 volana. Fa tia andafy ohatr'izany ny frantsay tsy ohatr'izany tsy hoe izay teneninao sy izay tianao nataony fa mijery izy hoe misy fandikan-dalàna ve nataon'ireto olon'ireto tsy any valana, misy manohitoina ny ordre public ve ny zavatra ataon'ireto olon'ireto tsy any valana, mitombona ve ny fitoriana nataon'ity fanjakana malagasy ity tsy any valana, tena fotsitra fotsiny ilay olona dia ny ao anatin'izay dia fafambaraka roa sosona, fafambaraka ho an'ny Patrick Rajoelina izay nanantena fa hoe satria izy polisy tao Créteil tao taloha dia mieritritra izy hoe crédible izy ho an'ny mpiara-miasa aminy. Moi j'étais un ancien policier ici, moi je suis un ancien ministre. Amin'io ministre ao Madagasikara ny teneniko anareo fa ministre raha ohatra vehivavy ilay izy atao hoe promotion canapé fa ny ao Madagasikara ministre dia kendrano andrano tsy misy compétence tsy misy fahaizana tsy misy inona fa dia tsy rojovetiny eo ty bandy tsy fantam-piaviana tsy mahay na teny gasy tsy mahay akory izay diplomatie tsy mahay akory na natao hoe tenue diplomatique teny ratsy ohatran'ny ireny olona ohatran'ireny Barbeau reny amin'ny telefona afakasy izany no mba ancien ministre ao Madagasikara dia izao izy niezaka hoe andeha hanagadra koratsinako mety hoe tokotany taty Madagasikara taty Frantsa fa saingy izy efa autorité any Madagasikara tsy tokotany intsony aty na niezaka raha zareo nanao intervention niezaka ny appuyer ny fitoriany niezaka nanisy pression hoe etahana zany hoe fanjakana be izao izy manisy pression dia normal raha ohatra ka mandray sérieux an'ilay fitoriana ny fanjakana frantsay fa saingy atreo ihany ny fahefany ny fanjakana malagasy atreo amin'ny resaka diplomatie fa tsy afaka hihoatra an'izay ka eto zany dia miteny ho an'ny zareo izay mieritreritra fa mampihetsika akory ny volomasoko ny zavatra nataony dia tsy sady tsy mampiemitra anazy zany tsy mampangina anazy no tsy mampatahotra anazy ihany koa satria matoky fa aty amin'ny tany misy lalàna misy anay izao ary afaka miteny izahay tant que mbola ao anatin'ny fanajana ny lalàna misy fa tsy ohatrany any Madagasikara hoe izay miteny rehetra dia rahonana figadrana, izay miteny rehetra dia rahonana fisamborana. Ary izao koa no tiako tenena aminareo malagasy za zao inona ny samborina, za zao inona nampidirina violon teto à Dijon Antsasakadiny. Ratsy zany ty violon zany c'est dégoûtant, c'est dégueulasse, tsy mendrika ho an'ny olona tsy nanao eloka. Nampidirina violon tany Créteil adiny iray fa tsy mendrika ho anazy zany fa nahoana moa no izahako no ampidirina violon fa maninona no tsy olona manao kolikoly fa maninona tsy ny olona mivarotra tandrazana. Zay koa anisany manahirana ny fitondrana io amiko. Hitantsika tsara io code minier izay tadiaviny zareo alefa io code minier io ny reto hoe tsy inona tsy akory fa ahafahana mivarotra ny arenakibon'ny tanintsika rehetra amin'ny Rosianina sy amin'ny Sinoa.
tsy misy gasy afaka hividy afaka aka permis minier zany io fa ny sinoa sy ny rosianina no hividy an'ireo permis minier malagasy ireo dia isika ampanginina lava hoe mangina fa migatra eo mangina fa samborina eo za iny zao no samborina za iny zao ny zana no gadraina fa tsy voatazona fa mbola iny fa mijoro zay no tiako ampitana aminareo misy miteny manko hoe fa inaka iny mbola ho tantaraina fa voasoratra teny aminareo atao hoe mijoro vavolombelona fa zany hoe tsy any am-piangonana antsika zao dia tsy fijoroana vavolombelona le izy tsy mampaninina tsy mampaninina ny enjena amin'ny rariny tsy mampaninina ny hiarany ataoko hoe fanagadrana na ny fisamborana rehefa manana ny rariny ianao fa ny olona izay manao an'izany no hotsarainy ny tantara hotsarainy tantara ary hotsarainy fiainana ary io mbola misy fotoana hivadika foana ny rasa ary ny olona izay manao an'izany tsy tokony hampiemitra antsika satria tsika vao hoe mbola tsisy akory ny figadrana sy ny fisamborana matahotra zay tsy mahafaty le izy reto tsy mahafaty zay le lazaiko hoe ce qui ne nous tue pas nous rendra plus fort ary tadidio fa nisy olona himbetsaka hiarany tsy rariny ohatran'izany mahazo azany fa tsy izany no tokony hampiemitra antsika hitaky ny rariny tsy izany no tokony hampiemitra antsika hirahina amin'ny rariny satria za zao neta ny hirahina ny olona rehetrarehetra tao arinako tamin'iny fisamborana iny ary dia hisorako eto izany hisorana n'ireo olona rehetrarehetra na teto atoerana na tany ivelany na akaiky na lavitra nanao izay azony rehetrarehetra tao hifanampiana tamin'iny fisamborana iny na dia fantatritsika ara fa hoe tsy mitombona le izy ka natoky daholo izahay rehetrarehetra fa tsy adala ny autorité frantsay ka andeha hitazona na tsaradrariny eo fa na izany ara teo ny olona izay ny fanampy ny tady ny avoka teo ny olona izay ny fanampy ny fampanome vaovao teo ny olona izay fa niomana hoe raha io kosa no migadra eo dia misy mifampitady eto sy any Madagasikara satria tsy hoekena mihitsy anagadrana olona innocente tsy nanao ninina ary dia efa nivonina ny rehetrarehetra hitaky araka ny fomba rehetrarehetra izay amotsorana ny tenako sy amotsorana mariko amin'ny zavatra izay hampangananay nefa tsy nataonay akory izay no tiako ho tenenina aminareo asa kivy mbola vao manomboka tsika izao ary efa kely sisa izay mahatonga anay teny hoe ity 26 juin farany amin'ity taona ity izay no 26 juin iarahantsika rehetra amin'ny fanoherana fa amin'ny herintaona isika dia tokony efa miova io fitondrana io ary tsy fitondrany Andry Rajoelina intsony eo amin'io fitondrana io ary tsy ao anatin'ny fanoherana intsony isika fa ao anatin'ny mpitondra dikan'izay dia izao mila manao fifidianana amin'ny lera tokony anaovany fifidianana Andry Rajoelina na izy milaza hoe za tsy latsaka intsony fa dans tous les cas na milatsaka izy dia mametra-pialana 2 volana alohan'ny fifidianana izay nomanina raha tsy latsaka izy dia tsy maintsy izy miala koa izy amin'ny 18 juin 18 janvier 2024 dikan'izay ny taona 2024 dia taona tsy misy Rajoelina fa eo anelanelan'izay mois de mai tsika izao nomboka iny 23 mai iny ilazako aminareo hoe manombokeo dia tehitena tsy 13 mai fa 23 mai tokony asa hijoro ianareo fa tsy mahafaty akoriny ny fijoroana ary ny fijoroana amin'ny rariny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy milavolevona tsy andeha hifona indray hoe ahoara fa hifona fa tsoahako daholo ny zavatra teneniko sanatria na hoe ahoara fa tsy tentsony fa mampalahelo anahy le zanako so dia traumatisé za mbola kely anaka raha misy amin'ireo mpanao politika ireo kely anaka dia za nisany fa nefa ny tsy miemotra iny fa mijoro iny tsy taitra betsaka ny sakrifisy izay ataoko tsy tany saiko aminareo eo fa mitraka foana ny tenako fa zany rehetrarehetra izany
dia ilazako aminareo hoe fotoana koa izao, mbola fotoana izao rivoaka malagasy ijoroana, iraisana iny ary firaisan-kina irery ihany no ahafahantsika miady amin'io jadona ataon'ny Rajoelina, satria tena hoe didy jadona no tadiavinao atao. Ary averiko eto, inona fantany napetrako tatsina, iza no mitoriana ny torinana dia hoe mampiororo an'io fitondrana io ny zavatra ataonay sy Marco. Tena marina zany. Mampiororo an'zareo tokoa ny zavatra ataonay, fa izahay tsy manao asa fampiororona. Misy nuance zany mampatahotra an'zareo, manelingelina an'zareo, ary tena ina moa ilay zavatra lazainy, mampalatsaka ny tsy latsaka vala, mampipy pataloha an'zareo ny zavatra teneniko. Fa saingy tsy mampigadra zany. Aleo koa izy mba hisy zavatra tahorany, aleo koa mba misy olona tahorany. Efa tsy matahotra an'Andriamanitra ihany izy, au moins izy mba matahotra ny mpanohitra izay mitarika aty ivelany aty. Fa inona ny zavatra misy? Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay matahotra mafy ivoaka hiala daholo ireo olona izay napetrany. Matahotra mafy ny fivoahan'ny afera-maizina izay ataony. Efa manisy andro fotsiny izy hoe inona ny atao fa ho tapitra tia ny manda iza no sarangotana. Io fanirisoa io aloha samborina aloha fa tsika mitady plan B ihany amin'io hijanonana eto amin'ity fitondrana ity. Zareo no miororo, fa zahay tsy nanao asa fampiororona. Ary tena lavinay kitsirano, marindrano, lavinay toerinay amin'ny fonay sy sainay rehetrarehetra ny lazana fa zahay dia mpampiororo, nanao asa fampiororona. Fa ny zavatra misy dia zareo no mahana koa amin'ny zavatra ataony. Mahana Andriamatoa Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, satria fanonganam-panjakana nataony tamin'ny 2009 dia asa fampiororona rano fotsiny. Tsy fidinana an-dalambe tsotra, tsy révolution populaire, tsy révolution orange pacifique. Fa tena acte criminel. Acte criminel nataon'zareo tamin'izany ary acte criminel mbola ataony amin'izao. Tamin'ny 2009 izy nampiororony ny vahoaka malagasy angalana fitondrana. Nodoran'ny radio nationale sy ny télévision nationale ary ny archive nationale teo anosy. Oka tsy adinotsika ny tantara, fa iza no nampandoro an'io radio io, Andry Rajoelina. Iza no nampisambotra ny olona rehetrarehetra tamin'ireny fotoan'ireny, nodorana daholo ny magro rehetra eraky ny Madagasikara. Satria nahoana? Te azo fitondrana izy dia nidorana daholo amin'ny magro rehetrarehetra. Nodorana ny teo amin'ny Jumbo Oscor, nodorana ny teo amin'ny inona moa izy? Teo amin'ny Zoom. Nidorana taty amin'ny inona moa Trading Center. Tao amin'ny Madagasikara tamin'ny fampiororona izay nataony Andry Rajoelina, tena hoe asa fampiororona nataony Andry Rajoelina nanonganana fanjakana, nodorany Antananarivo sy Madagasikara, nataony à feu et à sang. Faty olona tsy faty olona, nataony à feu Madagasikara tamin'ny lundi noir 26 janvier, ary novonony rarafany nasainy rarafana basy ny malagasy tamin'ny 7 février. Donc raha misy ny olona nanao acte terroriste mbola tsy voatsara eto dia Andriamatoa Andry Rajoelina. Rehefa nandritra fitondrana izy nampiororo ny vahoaka malagasy rehetra. Tsy misy olona mahazo miteny, tsy misy mahazo mitokana, tsy misy mahazo mandeha ny 13 mai. Ary hatramin'izao tsika miteny izao, izay olona rehetra manelingelina ka miteny ka manonona kory ny anaran'ny Mamy Ravatomanga dia migadra daholo. Ireo olona rehetra izay apetraky Mamy Ravatomanga ao amin'ny fitsarana, ny soloina izao ny procureur, satria tsy miara-miasa Mamy Ravatomanga intsony ilay teo aloha. Fa ilay procureur général izay manao corruption à ciel ouvert, izay misy témoin, misy vavolombelona, misy enregistrement vidéo, ho manao corruption tsy mbola sahan'zareo asorina hatramin'izao,
satria miasa ho an'ny mamy Ravatomanga. Ny secrétaire général amin'ny ministère en justice izay miasa ho an'ny mamy Ravatomanga tsy sahin zareo asorina mandrakitiny androany satria ireny ny fiarovany mamy Ravatomanga ao anaty fitsaranao. Fa hozy izy aho hoe amin'ity taona ity ihany ny farafesanareo. Fa na ho ataonareo fifidianana na tsy ataonareo fifidianana dia amin'ity taona ity ny farafesanareo. Dia rehefa vita ny farafesanareo dia anjaranareo amin'izay no tsaraina amin'ny akta terroriste izay nataonareo. Satria ny akta terroriste izay nataony Andry Rajoelina tamin'ny 2009 sy nandritran'izao fitondrana nataony izao amin'ny fampiororonan'ny malagasy rehetra, fampiororonan'ny malagasy gadra sy hotifirina sy ho vonoina dia mbola ho tsaraina zany. Ho tsaraina. Ary mety tsy izany hitsarana azy fa ny olona izay mandimby azy eo no hitsarana azy amin'izany. Satria tsy azo avelavela fotsiny izao. Izy zany tena mahay mitory ny olona ho nanao acte terroriste. Nefa nisy kay ny tena mpanao azy. Ary za tena hoe isan'andro zany teny foana fa nahoana moa zany tsy misy fanenjena tamin'ireny zavatra nitranga tamin'ny 2009 ireny. Tao le 7 février ihany misy fanenjena ary amin'izay koa dia nahoana no Marc Ravalomanana ihany no voahenjika tamin'ireny fa maninona Andry Rajoelina no tsy voahenjika fa maninona izy no tsy nenjena tsy misy poursuite. Fa nga hoe rehefa nahazo fahefana ianao dia afaka zany ny eloka izay nataonao. Izany indrindra ny tokony hedivantsika Madagasikara. Tsy hoe rehefa nahazo fahefana ianao dia voafafa ny elokanao nefa ianao namono olona sady nandoro fananam-bahoaka. Tsara fantatrareo fa ny incendie criminel dia crime. Ny incendie ana bâtiment en dur dia crime. Ary ny fitariana olona ka aveo ireo olona ireo mandeha mandoro mamotika mandeha manao ino moa ty manao rotaka reny hitantsika tamin'ny 26 janvier 2009 reny dia tompon'andraikitra ny olona izay nitarika azy. Ary indrindra ianao no nanome baiko hoe andana alaifo ny radio national fa antsika io nde nalainy reto vahoaka koty le izy le vahoaka ny karamainy amin'io fa tsy tena ile vahoaka malagasy dia nidorany nalainy dia nidorany dia izy zany napriska hoe doro io Andry Rajoelina. Tatsika tsara zao hoe iza ny tena mpampiororo eto ary iza no enjehan'ny eritreriny. Fa za dia miteny aminareo na mbola notazomy zareo tany ary sanatria an'izany lahatry ny lela ka notazominy dia za natoky hatramin'ny farany fa tsy maintsy tafavoaka ary tsy nanao ninina innocente ka raha andeha hanagadra innocente zareo dia zareo ny tompona ndraikitra amin'izany. Ary tsy hampemitra navelively zany satria amin'izay fotoan'izay hita mihitsy ny fiatraiketrahana sy ny dictature ataon'io fitondrana io. Tsy hoe nge satria ny gadra 40 ans tany am-ponjy Mandela, Nelson Mandela ka melika izy. Ka raha za koa nandeha ho gadrana no zavatra tsy nataoko, tsy midika mihitsy zany hoe melika. Zany natao hoe eloka politika, zany natao hoe infraction. Teneniko foana amin'ny mpitsara malagasy. Ajanony ny kolikoly. Zany no teneniko amin'ny mpitsara malagasy isan'andro. Ajanony ny kolikoly, atsaro ny kolikoly, mba apetranareo io kolikoly io. Fa any amintsika moa mbola tsy izany ny zava-misy. Any amintsika mbola tsy mahasamijoro ny fitsarana. Na ny président syndicat magistrat tsy takokory izay mba hatony. Mampalahelo ihany ilay izy fa izay. Fa saingy izao, tsika vahoaka malagasy fotoana izao mba hijoroana, mba jereo ny ohatra omeko, mba jereo ny ohatra ataoko. Zanga mihemitra zany. Nareo nga mieritritra hoe za tsy misy raha mikoriana amin'ny vatantenako. Nareo nga mieritritra hoe tsy rivotra no iainako, tsy oxygène ohatra ny anareo ny iainako. Tapaka foana ilay izy fa maninona angadraso jereko kely fa misy zavatra tapaka nanana. Les connexions.
tena misy gafy le connexion fa tsy manino zany. Efa tapaka koa, efa vita koa ny zavatra ho teneniko a, efa mazava zay a, dia isaorantsika tonga ty averiko kely fa tapaka le izy teo a, isaorana ho ny fitsarana sy ny ataontsika hoe ny manam-pahefana aty Frantsa tsy manaiky ho nataon'ny fitondrana malagasy fitaovana ary nahay nandray ny fanapahan-kevitra izay heveriny fa mety ka nahatonga azy ireo namelana sy marikoa hivoaka somatsara tsy misy romoromo tamin'io andro talata 23 Mai io. Fa adalany ny fitondrana malagasy ny manapatra fahefana tia tanin'olona ty zao afa-baraka ary tsy avelanay amin'izao io fa ho apetrakay ny fitoriana rehetra izay ilaina mba hiarovanay ny tenanay satria efa tena mihoapapana, tena hoe mihoatra iny zany tena atao hoe mihoapapana loatra ity fitiavana anagadраgadra olona fahatany ity. Zay ny afatra fa dia mifankahita eto indray tsika ary Mamy Ravatomanga, ry PG Bertina sy secrétaire général SGN Andry Rajoelina, mifankahita eto foana tsika fa tsy nahomby nitetikareo indray mandeha iny. Dia izay mbola eto ihany ary mbola eto ary za sura fa betsaka ny malagasy izay vonona hijoro ohatrany koa mandra-pahatonga ny fiverenan'ny état de droit ao Madagasikara. Zay raha fa misaotra betsaka dia mandram-peona indray ho antsika rehetrarehetra.